Manahoana marina mikasika an'ity boky lazaintsika hoe baiboly sy tenin'Andriamanitra ity, manahoana ny fahamarinana satria rehefa jerentsika ny Wikipédia dia ahitana karazana version efa ho 3,730 izy io, nadika tamin'ny karazana fiteny efa ho 430 ary fantatra fa misy boky izay efa ho 570 no esorino no fafana tsy ho isan'ny baiboly intsony. Ao anatin'izany ny boky Enoka, ny testamenta Mosesy sy ireo karazana apokrifa samihafa. Boky nadikan'ny olombelona ihany koa izy io, efa ho 3,000 nadika tamin'ny fiteny samihafa. Boky tsy misy droit d'auteur, izany hoe misy olona anohany afaka maka an'io baiboly io dia mandika azy. Ao anatin'izay izy afaka mamafa, afaka manampy, afaka manala izay tiany esorina. Apetrany eny amin'ny tsenam-boky io ampitondray ny anarany ny dikateny, amidy eny dia vidian'ny olona, vakian'ny olona ary raisiny ho tenin'Andriamanitra. Manaraka izany dia fantatsika ihany koa fa tsy manana ny baiboly original intsony isika ankehitriny, fa tamin'ny alalan'ny kopia no nahazoana sy nandrafetana an'ity baiboly ity. Ny baiboly antitra indrindra ananantsika zao amin'izao dia ny baiboly etopiana. Ahitana boky 7,20, ny baiboly katolika ahitana boky 9,70, ny baiboly grika ahitana boky 7,70. Kanefa ny baiboly kristiana izay ampiasaintsika ankehitriny dia tsy misy afa-tsy boky 9,20. Eo anatrehan'izany rehetra izany, ny dikateny maro samihafa, ny findra-tetsy, findra-teroa, misy boky nesorina. Afaka mbola manome karazana andinin-tsoratra masina maro ihany koa ao anatin'ny baiboly ihany izay mifanohitra avokoa. Ohatran'ny hoe ao amin'ny kazantsara efatra zao misy karazana trangan-javatra lazaina fa maraina izy any amin'ny anankiray no nitranga, any amin'ny anankiray hafa iny zavatra iny ihany hariva no nitranga. Dia fanampin'izay ihany koa any amin'ny testamenta taloha any misy karazana tantara lazaina any amin'ny mpanjaka fa 4,000 ny olona maty. Rehefa jerena nefa ao amin'ny bokin'ny tantara momba n'iny zavatra raha iny ihany dia efa jato fotsiny ny olona maty. Eo anatrehan'izany rehetra izany ary ahoana ny fomba ahafahantsika miantehatra marina sy mino tokoa fa io baiboly izay nomenantsika io ny tenin'Andriamanitra. Eo anatrehan'izany fifandirana samy ao anaty baiboly izany, ahoana ny anteherantsika aminy, sao dia misy iosika izy io, sao dia misy nanovaova marina ka tsy afaka olazaintsika fa tena io tokoa ilay tenin'Andriamanitra. Misaotra anao, tena tsara sady mahafinaritra izay fanontanianao izay. Ny baiboly marina dia tena boky mahagaga tokoa ary araka ny filazako matetika dia izy io ny boky intelligent indrindra eto ambonin'ny tany. Ny baiboly dia fitambarana boky ara-tantara nosoratana olona nanatry maso teo anatrehana vavolombelona hafa nanatry maso, tsy fahitana na nofy na fanambarana tao anatin'ny tsy fahatsiarovan-tena, fa ireo olona ireo dia nomen'Andriamanitra aingam-panahy anoratra ireo zava-misy ara-tantara. Rehefa jerentsika ny momba amin'ny baiboly dia fantatra fa 5,400 alina no isan'ireo fikarohana arkeolojika hita mifandray mivantana amin'ny baiboly, ary aman'arivo ireo boky sy asa soratra hafa ivelan'ny baiboly izay manamarina ireo tantara, ireo olona, ireo zava-nitranga ao anatin'ny baiboly, na ny testamenta taloha izany na ny testamenta vaovao. Ary tsy mitsaha mitombo ihany koa ankehitriny ireo karazana découverte arkéologique, ireo fanamarinana ara-tantara hitan'ireo mpikaroka sy mpahay tantara, satria miaraka amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia ahafahana mamaritra marina ny vanim-potoana ny poiran'ireo zavatra hita ireo, raha tsy resaka momba ny hoe fiampitan'ny zanak'Israely tamin'ny ranomasina mena. Ao anatin'izany ihany koa ny fampitehana any amin'ny mandanjery koa izay rehefa nataony fikarohana ara-tsiantifika teo amin'ireo fampitehan'ireo dia midaty any amin'ny 500 sy 1000 taona tany alohan'i Jesosy Kristy. Izany hoe mifanaraka tsara amin'ny tantaran'ny baiboly. Dia mbola betsaka ihany koa ireo karazana tsangam-bato na hita tany ivelany na tao anatin'ny Israely, ohatrany hoe any Ekipta zao misy an'ilay tsangam-bato mirakotra
milaza ny tantaran'ny Israely niady tamin'ny Kananita zay rehefa jerena ny daty dia 750 taona tao alohan'i Jesosy Kristy zany hoe manamarina ny zava-nitranga rehetra ao anatin'ny Baiboly ary betsaka koa ny asa soratra mifandraika amin'izay. Ny anankiray anisan'ny lehibe indrindra hita ihany koa zao dia ny Baiboly hita tao amin'ny efitry Qumran zay rehefa nojerena dia nahitana any apahany rehetra amin'ny Baiboly izay ampiasaintsika io ihany ary nahitana ihany koa ny bokin'i Isaia feno. Rehefa jerena ny datin'izy ireo amin'ny alalana méthode scientifique dia hita fa mahatratra hatrany amin'ny 590 taona tao alohan'i Jesosy Kristy no efa nisy ireo boky ireo. Zany hoe io Baiboly ananantsika amin'izao io zany tsy hoe zavatra miforonina na niovaova teny an-dalana teny fa efa tamin'izany fotoana ela indrindra zany no nisy ary nampiasaina. Tsara ho fantatsika rehetra ihany koa raha iresakitsika momba ny materiel taloha momba an'ireo asa soratra tamin'ny fahagola. Betsaka amin'ireny asa soratra ireny izay ekentsika ary ianarantsika hatreny amin'ny anjelimanontolo. Rehefa jerena nefa ohatra hoe iresakitsika momba ny Aristote izay 427 taona tao alohan'i Jesosy Kristy. Rehefa jerena nefa ny asa sorany dia 1000 taona taty aoriana izay tsika vao nahita ny kopia tsy ny original fa ny kopia no hitantsika dia ekentsika nefa zany ho fahamarinana ary hoentina hatreny amin'ny anjelimanontolo ny fianarana izany. Raha iresaka koa tsika momba ndry Julius César izay 100 taona tao alohan'i Jesosy Kristy, Hermos Elliot sy ny sisa izay amana 1000 taona ny aty aoriana izay vao hita ny kopia ny asa sorany kanefa dia ekentsika ho marina ary ianarana hatreny amin'ny anjelimanontolo izay manalavitra ny bokin'ny Baiboly. Etsekilany raha iresaka aritsika momba ny Baiboly, ny mpanoratra ny Baiboly dia 700 avy amina kontinanta 3 samihafa ary nanana fiteny anankitelo samihafa. Tsy misy nionana dia anankiray raha mpanoratra ny Baiboly ary tao anatin'ny elanelam-potoana 550 taona nanoratana ny Baiboly. Olona samy nanana ny asa mandrarahana samy tamin'ny toerana nisy avy ny nanoratra azy io. Tao anatin'izany ny mpitsabo, mpamory hetra, mpanjono, mpanjaka, tao ny mpitaritafika, tao ny mpiandrondry ary tao ny mpahay tantara. Izy rehetra ireo dia tsy nisy niona mihitsy kanefa dia samy nomen'Andriamanitra aingam-panahy anoratra ny zava-nisy sy ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana izany. Rehefa dinihana sy jerena ny asa sorany dia ahitana zava-nisy mihoatra ny natiora, nahitana karazana fahagagana ary mifantoka amina faminaniana tokana dia tsy iza fa Kristy ilay Andriamanitra tonga nofo maty ary nitsangana tamin'ny maty. Voapirofo marina ara-tantara na anatiny na ivelan'ny Baiboly fa maty teo amin'ny hazo fijaliany Kristy. Voapirofo marina ara-tantara ihany koa fa Josefa avy any Arimatea izay olona nanamaha izy azy teo amin'ny fanjakana nangataka ny razana ary nandevina azy tao amin'ny fasana vaovao izay nataony. Voamarina ihany koa fa nasain'ny mpanjaka nombenana mafy ny fasana tamin'izany fotoana izany izay efa nidina mafy ary tsy ho vitan'olombitsy mihitsy no hamaha azy. Fantatra nefa fa ireo miaramila romanina ireo izay nanana ny hery sy ny fanjakany lehibe indrindra tamin'izany fotoana izany, izy ireo ihany no nijoro vavolombelona mikasika ny fahatongavan'ny anjely nanala ny vato mamatonalina ary nitambazana vola be izy ireo mba hilaza sy hanaparitaka fa ny mpianatra no nangalatra ny faty tamin'ny alina. Ka rehefa sokafana ny Baiboly na aiza ny pejy jerenao ao anatin'ny Baiboly dia tokana ny hafatra ambaran'ny Baiboly dia tsy iza fa Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonga nofo sy ny asa famonjeny no ny fitiavan'Andriamanitra antsika hatrany amin'ny fiandohana ka hatrany amin'ny fiafarana. Mpanoratra 700 nanoratra azy ireo tao anatin'ny vanim-potoana 550 taona avy tamin'ny kontinanta 3 samihafa tamin'ny fiteny 3 samihafa ihany koa ary tsy misy niona na dia anankiray ary. Rehefa jerena nefa ny asa soratra izy ireo dia milaza hafatra tokana dia tsy iza fa Kristy. Aka ohatra anankiray fotsiny fa mbola resantsika mikasika an'ity rehefa avy eo. Raha aka zao tsika any amin'ny Salamy 720 ohatra izay nisoratan'i Davida efa ho 1000 taona tao alohan'i Jesosy Kristy. Efa ho 1000 taona tao alohan'i Jesosy Kristy vakitsika izy dia hoe Jehova mpiandry tsy hanan-java-mahory. Rehefa vakinao moa izy io amin'ny teny vahiny dia hitanao fa nohariny tahaka ny mpiandriondry ilay Jehova. Inona raha mety ho tiana ambarany tamin'izany fotoana izany. Mandeha indray tsika atao amin'ny Jaona 7:1-12 dia nilaza Jesosy hoe izao ny mpiandry tsara
ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondriny ary mbola no amafisiny Petera zany ato Petera voalohany toko faharoa andiny fahatimy amby roapolo manao hoe fa efa nanito ny ondry ianareo nefa kehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpiandry sy mpitandrina amin'ny fanahinareo mbola noariny tahaka mpiandry ondry ihany zany hoe efa hatramin'izany efa arivo taona tao alohan'ny trangan'ny tantara tamin'ny alalan'ny faminaniana izay nataony Davida amin'ny Psalm 23 dia efa nolazainy hoe ho faty Jesosy hanolotra ny ainy ho an'ny ondriny amin'ny mampiandry ondry azy zany hoe rehefa vakiantsika amin'ny Baiboly dia misy fifanarahana sy fiadanana milamina sy mirindra manerana ny afatry ny Baiboly izay mifototra amin'ny Kristy sy ny asa famonjeny irery ihany mikasika indray ny hoe iza ny safidy an'ireto boky reto fa maninona ny etsika enambempolo fotsiny boky ao anatin'ny Baiboly ny hafa misy mihoatra an'izay nakaiza ny boky ny Enoka nakaiza ny testamenta Mosesy fa maninona no fafanatsoisan'ny Baiboly ireo apôkrifa maninona raha nampiana ny evanjelin'ny Tomasy sy ny evanjelin'ny Jodasy sy ny sisa mikasika ny boky ny Baiboly indray raha iresaka tsika dia ny testamenta taloha aloha zany no resahako voalohany indrindra ny bokin'ny testamenta taloha dia ny farana teo amin'ny Malaka izay voasoratra 700 taona tao alohan'i Jesosy Kristy ary tapitra hatreo ny fisafidianana ny bokin'ny Baiboly tamin'izany fotoana izany tsy hoe vao aingana efa tamin'izany nisy boky amanarivona miresaka zavatra masina miresaka zavatra ara-panahy fa tapitra hatreo amin'ny Malaka olazaintsika so jerentsika ny antony avy eo ka raha maiky ianao zany io boky testamenta talohantsika ampiasaintsika amin'izao io izay misy boky 7:30 dia maka ny boky ampiasain'ny jiosy amin'izao fotoana izao izay efa teo amin'ny jiosy hatramin'izay fampiasa ny jiosy hatramin'ny fahagolo izay antsoina hoe Tanaka rehefa alainao izy ireo dia ampitarahinao dia boky mitovy tsy misy valaka izy ireo faharoa manarak'izay rehefa mamaky an'ireo boky ireo ianao dia hitanao ao anatiny ny fiandohana sy ny fifampiankinana fifampitohizana ary fifamatoran'ny tantara eo anatrehan'Andriamanitra miresaka izy fifandraisana amin'Andriamanitra ny fanekenana ataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama toy izany tato amin'ny Exodosy tamin'ny fanafahana zanak'Israely famezana ny tany Kanana sy tonga aty amin'ny mpanjaka maromaro nitodika amin'ny Jehova nisy ny sasany nihodina tamin'i Jehova dia nisy ny nanamarina fa Jehova no Andriamanitra sy ny asandreo mpaminany maro izay naminany sy ny ezaka napibebaka andreo olona tamin'izany fotoana izany rehefa mamaky anazy iray manontolo ianao dia hitanao hoe misy fifamatorana misy fifampiankinana misy fifampitohizana ary mifototra amin'ilay Jehova Andriamanitra tokana rehefa tena vakianao ao anatiny ihany koa dia tokana ny afatra hoentiny ao dia Kristy sy ny asa famonjeny ihany manaraka izany ihany koa rehefa mijeritsika ny Jesosy mpianatra rehefa nampianatra izy ireo dia tao amin'ireo testamenta taloha boky 7:30 ireo ihany no naka andeha nisoratra masina nentina nampianarana efa betsaka ny boky mivezivezy sy boky miresaka zava-panao tamin'izany fotoana izany fa tsy nisy na dia anankiray ary naka référence naka andeha nisoratra masina tamin'ireny boky hafa ireny fa tao anatin'ireo boky 7:30 ireo ary ny zavatra tsara ho fantatsika ireo boky 7:30 tsirairay ireo dia voatonona misy référence nampiasain'i Jesosy sy mpianatra momba an'ireo boky rehetra ireo ao amin'ny testamenta vaovao zany hoe izy rehetra ireo rehefa naka référence dia ireo boky ny testamenta taloha rehetra ireo 7:30 ampiasaintsika amin'izao reo ihany no nentin'izy ireo nangalana ny fampianarana sy ny afatra sy ny fotom-pampianarana tamin'izany fotoana izany ohatra hoe andray ohatra tsika Matio 5:9 rehefa nampianatra Jesosy dia niteny hoe efa renareo fa voalaza tamin'ny taolo fa maso solomaso sy ny sisa zany hoe nanome autorité nanome fahefana tamin'ny boky Mosesy izy rehefa nampianatra ihany koa izy dia niteny hoe momba ny Davida hoe niditra tao amin'ny tempoly dia nihinana ny mofo aseho zany hoe nanome autorité nanome fahefana ny bokin'ny Samuela sy ny bokin'ny mpanjaka izy ahitantsika momba an'izany tantara izany ao anatin'izany ihany koa izy rehefa nampianatra dia niteny tamin'ireo fariseo hoe noho ny amafy ny fonareo dia navelan'ny Mosesy anao divorce ianareo fa Andriamanitra tsy namorona ny olombelona tahaka an'izany zany hoe nanome valeur nanome fahefana ny bokin'ny Mosesy Jesosy tamin'iny fotoana iny
ohatrany ihany koa hoe ao amin'ny jaona toko fadimy andininy fa 7:30 ary ity moa no tena mamatotra ny boky ny testamenta taloha ray manontolo araka ny teny Jesosy hoe zahanareo ny soratra masina fa ireny no manambara zany hoe ny zavatra anankiray mahasoratra masina ny soratra masina mamatotra an'ireo boky ireo ho soratra masina ary mikalife an'ireo boky ireo ho soratra masina dia ny afatry Kristy izay hoentin'izy ireo rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy eo amin'ny Lioka toko fa 4:20 andiny fa 5:20 dia nahita tamin'ny mpianany eo izy hoe ry adala sy votsasaina ka tsy mety mino izay rehetra nolazain'ny mpaminany moa tsy tokony haritra izany fa Kristy ka hiditra amin'ny voninany dia nanomboka tany amin'ny Mosesy sy ny mpaminany sy ny salama izy nanazava ireo teny momba anazy rehefa mijery ny testamenta taloha ianao dia tsy mahita hoe Jesosy aho zany hoe tsy ara-baky teny io fa mila fanazavana dia tieo Jesosy nanazava tamin'ny mpianany hoe ireo boky rehetra ireo dia manazava ahy zany hoe ny fototra ny tady mamatotra an'ireo boky ny testamenta taloha rehetra ireo ho baiboly ho soratra masina dia satria izy ireo mitondra ny afatry Jesosy rehefa jerenao ireo boky tsirairay ireo dia ahitanao momba an' Jesosy daholo ireo boky 7:30 ireo ka mapetsaka aza ny boky hafa tamin'izany fotoana izany dia ireo ihany ny boky nampiasain'izy ireo satria ireo no noraisin'izy ireo nomen'izy ireo fahefana neken'izy rehetra tamin'izany fotoana izany fa soratra masina izay mitondra hafatra tokana dia Kristy sy ny asa famonjena izay tokana ihany ny hafatra ao anatin'izy ireo ohatra hoe jerentsika amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:10 andiny 2:30 hoe zahay dia mitorony filazantsara aminareo dia ilay teny fikasana nolazaina tamin'ny razambe dia nitanterahan'Andriamanitra izany tamin'ny nananganany an'i Jesosy tamin'ny maty dia amin'ny alalan'izany lehilahy izany no hitoriana famelan-keloka aminareo ary ho tonga olo-malina nareo rehefa mino azy izay no nolazaina atao amin'ny asan'ny apôstôly raha hijery ihany koa tsika ao amin'ny Timoty 2 toko 7:15 dia izao nolazaina fahatra ny fony voazaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay mampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy ary mbola no hamafisin'ny Petera izany ao amin'ny Petera 1 toko 1:10 manao hoe ny amin'izany famonjena izay dia ny tadiavin'ny mpaminany sy nokatsahany fatratra dia ireo izay efa naminany ny fahasoavana ho aminareo ary manaraka izany efa mijery ianao ohatra ao amin'ny Hebreo toko 1:10 dia mitantara an'ireo patriarika na tsara laza ny taolo izy ny finoany an'ilay famonjena dia Kristy Jesosy dia mitantara momba an'ireo patriarika sy ny taolo izay voasoratra rehetra ao amin'ny testamenta taloha izy zany hoe rehefa jerentsika zany ny baiboly ny testamenta taloha soratra masina nampiasain'izy ireo tamin'izany fotoana izany dia ireo 7:30 ireo ihany izay mitondra hafatra tokana dia Jesosy Kristy izay mifamatotra ary mifameno nangalana izy ireo ny testamenta vaovao satria ny testamenta vaovao izay hidirantsika zany dia nalaina tao anatin'ny testamenta taloha ireo fotom-pampianarana izay mikasika any amin'ny Jesosy Kristy ihany sy ny famonjena ary resantsika indray ireo karazana lazaina fa contradiction anatin'ny baiboly ohatra hoe resantsika ilay tany amin'ny testamenta taloha teo hoe misy ary milaza fa 700 ny olona maty hitantariny ihany verina ary amin'ny boky hafa 400 ny olona maty reny zavatra reny ny baiboly dia tsy misy contradiction na kely aza fa ao an-tsain'ilay mpamaky izay mbola tsy manana fahalalana feno an'ilay zavatra vakiny no misy contradiction ohatra hoe jerentsika ny bokin'ny Deutéronomia izay inona fa nisoratan Mosesy dia nefa mamarana ilay boky hoe ary Mosesy dia maty ahoana ny fomba nanoratan Mosesy efa maty hoe Mosesy dia maty ny mpanoratra rehetra dia mahalala Jakob dia mpanoratra fa misy assistant akaiky izay manampy anazy betsaka ao anatin'ny asa soratra ataony ka asan'ireny assistant mpanoratra ireny no mamarana boky izay nataony dia ohatr'izay koa ny bokin'ny Josoa ohatr'izay ny bokin'ny Samuela sy boky betsaka ao anatin'ny baiboly ka izay indrindra no asan'ny pasteur amin'ny maha-pasteur azy mila mitondra fanazavana ho an'ny baiboly sy ireo zavatra lazain'ny baiboly tahaka nataon'i Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty ao amin'ny Lioka toko 4:20 mikasika ny ao amin'ny testamenta vaovao indray ohatra ny raisintsika ny filazantsara efatra izay misy karazana zavatra nitranga milaza fa ito no nitranga aloha izay vao nitranga ito misy sasany milaza fa aty maraina no nitranga hariva kosa ito nefa ny zavatra ray ihany no resahana reny zavatra reny dia profo
manamarina voalohany indrindra fa tsy nisy olona niaraka nipetraka nanao planina sy drafitra anoratra ny baiboly ka hanao zavatra mitovy. Ny anton'ireny zavatra ireny moa dia tsotra satria ny sasany nanoratra satria vavolombelona nanatry maso ka nandray an-tsoratra, ny sasany indray naka ny fijoroana vavolombelona rehetra tamin'ireo nanatry maso no raisiny an-tsoratra. Satria ohatra hoe raha ijerintsika izao lioka dia niezaka naka an'ireo tantara rehetra ary napetrany tamin'ny fotoana rehetra no ezahany napetraka araka ny fotoana tena izy avy. Marika indray rehefa jerentsika ny asa sorany dia niezaka nanoratra izy tonga dia nomeny fotsiny ilay zavatra nitranga. Ijaonina indray rehefa nanoratra dia sady tao anatin'ny asa sorany no hitantsika taratra ihany koa fa niezaka izy nitoro filazantsara mba hatonga antsika iny. Matio indray rehefa nanoratra dia niezaka naneo hoe Jesosy ilay Mesia nandrasan'ny Israely izay hita ao amin'ny bokin'ny testamenta taloha iray manontolo. Ary ao anatin'izay dia marina fa misy andreo karazana contradiction maromaro izay eken'ny teolojiana fa tsy mifanaraka ao anatin'ny filazantsara efatra. Kanefa ireo zavatra ireo rehefa jerena akaiky dia tsy misy na dia kely akory aza mikitika ny afatra fototra tian'izy ireo ambara. Rehefa jerena ireo contradiction maromaro ao anatin'ny filazantsara efatra sy ao anatin'ny testamenta vaovao ireo dia tsy mahakitika na dia kely akory ary ny fotom-pampianarana, tsy mahakitika na dia kely akory ary ny afatra tiana ampitaina, tsy mahakitika na dia kely akory ary ny fotom-pampianarana dia tsy iza fa Kristy. Ny testamenta vaovao dia nalaina tao amin'ny testamenta taloha ihany, niainga tao amin'ny testamenta taloha izay faminaniana manerana ny testamenta taloha tonga nofo tao amin'ny filazantsara efatra tanteraka niainana ary notorian'ny apôstôly 12 tao amin'ny asan'ny apôstôly ary tonga fotom-pampianarana mifeny fiangonana atao amin'ny epistily. Mikasika an'ireo boky tsirairay ao amin'ny testamenta vaovao ireo indray ohatra dia ijerintsika ohatra ao amin'ny Petera 2:7-5 i Petera dia milaza miresaka momba ny Paoly hoe manana fahendrena manokana izy momba ny firesahana ny famonjena. Izany hoe nanome valeur, nanome autorité, nanome fahefanan'ny Paoly Petera tamin'ny fotoana io. Ohatr'izay koa Paoly ao amin'ny Galatiana miresaka momba ny Petera, Jakoba ary Jaona. Hitanao izany hoe mifamatotra ary mitovy ny asa soratra izy ireo. Efa betsaka ny boky sy ny boky masina sy ny mpanoratra tamin'izany fotoana izany fa tsy nisy nanao référence mihitsy. Tsisy nilaza hoe hitantsika ao amin'ny evanjelin'ny Tomasy na hoe hitantsika ao amin'ny evanjelin'ny Marie Magdalene tamin'izany fotoana izany. Manarak'izay ihany koa ohatra ijerintsika ao amin'ny Kolosiana 4:1-9 satria rehefa nanomboka nandeha ny filazantsara dia nanomboka nandeha ihany koa niaraka tamin'izay ny fanenjehana ny fiangonana, paritaka manerana ny kontinanta sy ny firenena maro ny fiangonana. Dia rehefa mamaky ny afatra izy ireo ohatra ny ao amin'ny Kolosiana 4:1-9 io dia niteny Paoly hoe rehefa avakiana ao aminareo ty dia ao ka ho vakiana any amin'ny fiangonana any Laodikia dia ho vakiana any amin'ny fiangonana hafa. Izany hoe ny pasipasy ohatran'izay daholo ny afatra tamin'izany fotoana izany. Izany hoe raha misy ohatra fampianaran'ny Paoly anankiray dia fantatra sy ny raisan'ny fiangonana rehetra iny izay mifototra sy mifantoka amin'ny Kristy Jesosy rery ihany. Ka raha ohatra nisy apokalipsy amin'ny Petera na evanjelin'ny sorata Marie Magdalena tamin'izany fotoana izany dia tsy nisy nanao référence, tsy nisy nilaza mombamomba an'izany, tsy misy boky kory ary atao amin'ny testamenta vaovao ananantsika izay milaza fampianarana mitovitovy na dia hoe mifanakaikikaiky amin'ireny boky ivelan'ny baiboly ireny. Zava-dehibe anankiray izay tsara ho fantatsika kristiana rehetra ihany koa mikasika ny filazantsara io dia misy fiarovana, misy feny, misy fefy manodidina izay napetraka apôstôly na minorina ny fiangonana mikasika ny filazantsara io. Ohatrany hoe Paoly any amin'ny Galatiana 1:9 dia miteny hoe fa na izahay na anjely avy any an-danitra azo no makany aminareo ka mitory filazantsara hafa fa tsy izay fanotorianay taminareo dia aoka ho voaozina izy. Izany hoe sary-piaro izy ireo tamin'ny filazantsara. Azavainy eo amin'ny bokin'ny Galatiana hoe manahoana moa io filazantsara io azo amin'ny alalan'ny finoanan'i Kristy sy ny asa vitany teo amin'ny hazo fijaliana. Izay fototra ny filazantsara. Ka raha misy ozy izy anjely na mety hoe izahay ary na mety olo-kafa na boky hafa milaza filazantsara hafa
tsy mitovy sy tsy mifanaraka amin'izany zavatra zany dia aoka ho voaozina izy ka na dia efa niparitaka na dia efa mifanalavitra aza tamin'izany fotoana izany ny fiangonana rehetra dia samy nahalala daholo hoe tia ny afatry petera dia reto sy reto avy ny fotom-pampianarana izay ijoroantsika tia ny afatry paoly ka raha nisy ny teny tamin'izany hoe ny evanjelin'ny petera dia tsisy mahalala zany hoe ahoana zany evanjelin'ny petera zany ary raha jerentsika ihany koa ohatra ny bokin'ny Jaona voalohany dia hitantsika ao anatin'ny boky io Jaona voalohany indrindra verina nampatsiaro indray ny filazantsara sy ny fototra ny fiainana kristiana satria efa tamin'izany fotoana izany no betsaka ireo fampianaran-diso izay nivezivezy tamin'izany rehefa vakianao ilay boky dia hitanao fa nisy karazana fampianarana nandeha tao izay milaza hoe tsy tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy laza hoe tsy ilaina ny fifankatiavan'ny mpirahalahy fa ny zavatra ara-panahy no tena izy laza hoe i Jesosy Kristy dia tsy ilay Andriamanitra tonga nofo na hoe ilay Messia izay voalaza amin'ny mpaminany rehetra manerana ny testamenta taloha ka nampatsiahy sy nampitandrina indray ny fototry ny filazantsara Jaona tamin'io fotoana io ireo zavatra izay niresahana na hoe gnostisisme ireo dia hita ao anatin'ireo boky lazaina fa boky very hita ao anatin'ireo boky hafa ivelan'ny baiboly izay tsy fototra ary nampitandreman'ny apôstôly fatratra ary nasarom-piaro azy ireo hitantsika manerana ny testamenta vaovao ny fampitandremana any amin'izany ary zavatra tsara ho fantatsika ihany koa fa nisy ireo raim-piangonana izay tao aorianan'ny apôstôly 12 izy ireo no nitohina namparitaka ny filazantsara nampatsiahan'ny fiangonana ny filazantsara izay fandraisin'izy ireo ary nampahery ny fiangonana tamin'izany fotoana izany ny zavatra tsikarotra ao anatin'ny asa soratra izy ireo izay ananantsika ny document originalan'izy ireo ohatran'izany ry Ignatius sy ry Irenaeus ananantsika ny document originalan'izy ireo rehefa mitondra fampaherezana fampatsiahivana ny filazantsara ho an'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany izy ireo dia hita ao anatin'ny asa sorana fa nanome lanja ny raisin'izy ireo ho tokana manam-pahefana ny boky 17 testamenta vaovao ka ao ihany izy ireo no nisitona lesona nampatsiaro lesona ary naka fampaherezana noentina tamin'ny fiangonana tsy nisy fampianarana hafa na ny vily akory tamin'izany fotoana izany fa ny efa nisy hatramin'izay ihany no noraisin'izy ireo efa tamin'izany ny efa nisy karazana boky amanarivony izay niraisina ho masina fa tsy nisy na dia anankiray raha tamin'izy ireo naka référence na nyresadresaka fotsiny na nanakaikaiky fampianarana mitovy amin'ireo boky hafa ivelan'ny baiboly fa niraisin'izy ireo ho tokana manam-pahefana ao anatin'ny asa soratra izy ireo ireo boky 17 ny testamenta vaovao izay ampiasaintsika amin'izao ihany ary raha araka ny filazan'ny teoloziana sy ireo mpahay tantara dia milaza toy izao izy ireo na dia tsy nananantsika ary ananantsika fa na dia tsy nananantsika azy ny original amin'ny testamenta vaovao ireo rehefa mijery ireo asa soratry ny raim-piangonana tao aorianan'ny apôstôly 12 isika no ny fanomezan-danjan'izy ireo ny testamenta vaovao sy ny fakan'ny fampianarana rehetra famerenan'ny fampianarana fampatsiahivana ny filazantsara izay nataon'izy ireo maka ny soratra masina rehetra ao amin'ny testamenta vaovao ka rehefa mijery ny asa soratra izy ireo sika dia afaka mamerina manao reconstitution testamenta vaovao latsaka 120 fotsiny averiko na ohatra azy tsy nananantsika ny testamenta vaovao izay misy boky 17 rehefa mijery ireo asa soratra nataon'ireo raim-piangonana tao aorianan'ny apôstôly 12 isika izay ananantsika ny originalany dia afaka mamerina manao reconstitution tanteraka feno ny testamenta vaovao latsaka 120 fotsiny izay somary mifamafao moa izay zavatra izay taty aoriana ka taty amin'ny taona 17 tao aorianan'i Jesosy Kristy dia nandray fanapa-kevitra ihany ireo raim-piangonana tamin'izany fotoana izany amoaka pahibe maso ireo boky 17 mirakitra ny testamenta vaovao ary nomena mba tsy hisian'ny fisalasalana sy ampikorotan-tsaina ny kristiana sy ny mpamaky baiboly tamin'izany fotoana izany dia tsy inona fa ireo boky 17 ireo ihany ny fepetra ny takiana izy ireo tamin'izany fotoana izany ary nandraisan'izy ireo an'izany dia hoe
mila ny soratana apôstôly ny eona mivantana tamin'i Jesosy Kristy ary mitondra hafatra tokana dia tsy inona fa ny famonjena Jesosy Kristy maty nalevina tsangana tamin'ny maty izay nitondra famonjena ho antsika olombelona, izay hafatra tokana izay ihany no entiny izay tsy hita any amin'ireo karazana boky lazaina fa boky very sy apôkrifa sy ny sisa. Ireny boky hafa rehetra ireny moa dia natsoina hoe pseudepigraphe, izany hoe boky nosoratan'olo-kafa izy ireny dia nampitondra ny anarana olona anankiray malaza sy olona efa fen'ny olona mba hahatonga anazy alaza ihany koa sy azo mpamaky betsaka. Fa tsy fantatra mazava, tsy hita mifotr'ilay izy rehefa jerena ihany koa ny ao anatiny sy ny afatra omeny dia hita fa mifanohitra tanteraka ny filazantsara. Ny filazantsara nefa dia aoka ho fantatsika rehetra fa efa fanekena nataon'Andriamanitra hatrany amin'ny fiandohana hatrany amin'ny Genesis. Hita manerana amin'ny boky ny testamenta taloha ray manontolo ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona sy ny fitiavany ny hanao ny asa famonjena ary namina n'indreo mpaminany rehetra sy ny boky ny baiboly rehetra tanteraka sy tonga nofo teo amin'ny filazantsara efatra ny ainana sy notorian'ny asan'ny apôstôly ary fotom-pampianarana atao anatin'ny testamenta vaovao. Rehefa jerena ny boky hafa tsy misy manana an'izay toetra anankiray izay ka tsy azo raisina ho isa amin'ny baiboly. Eto am-pamaranana ary ry namako dia tiako ny milaza antsika fa tsy onono na anganangano ny baiboly. Tsy misy olona afaka niaraka nipetraka ka niaraka hanao drafitra sy planina tsara rafitra n'izany rehetra izany nandritra ny 500 taona afa-tsy ny fahendren'Andriamanitra irery ihany.